Onotrany arahaba tompoko raha ny vaovao mahakasika ilay rivo-dozatsenge dia any amin'ny manodidina 530 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanan'ny Antsiranana no misy ny fohibeny. Voasokajy forte tempête tropicale izy, izany hoe mitondra rivotra manodidina amin'ny 70 kilometatra isan'ora, arahana tafiotra 520 kilometatra isan'ora. Mizotra miakandrefana izy amin'ny akapobeny amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Raha ny vinavina amin'ny mety fizotran'ity rivo-doza ity dia ny zoma sy ny sabotsy zao izy no anoany amin'ny 200 kilometatra miala ny Antsiranana no misy ny fohibeny. Na izany na tsy izany aza ny rahona sy ny rivotra miaraka aminy dia manakorotana ny toetry ny andro any amin'iny fatra avaratra atsinanana sy avaratry amin'ny Madagasikara iny. Misy ny fampitandremana mahakasika ny mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana manomboka amin'ny zoma izao. Fampitandremana amin'ny loko maitso amin'izay mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana izay ho an'ny faritry Sava ny distriktan'ny Antsiranana voalohany sy faharoa. Mifandrinan-dalana amin'izay ihany koa dia misy fampitandremana ho an'ny any an-dranomasina satria mikorotana ihany koa ny toetry ny andro an-dranomasina manomboka eo Antala hatrany Antsiranana ary eo Antsiranana hatrany Nosbe manomboka amin'ny farany herinandro. Vokatr'izay dia entanina ny rehetra any amin'iny fatra avaratra sy avaratra atsinanana Madagasikara iny mba anaraka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Entanina foana ihany koa mba anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny ny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza mety izy eo. Raha ny vinan'ny toetry ny androntsika ankapobeny eto Madagasikara kosa no iverenana dia mbola hikorotana hatrany aloha ny atmosfera ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany sy any amin'iny ilany atsimo atsinanany Madagasikara iny. Mety mbola hita taratra eny ihany zany ny orana tandrifindraona amin'ireo toerana ireo ho amin'ny rahampitso. Vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia andrahoana mety isy any enerjika isina orana tandrifindraona indraindray indrindra vao maraina be ho an'ny afovoantany iray manontolo sy aty amin'ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara. Amin'ny faritra avaratra dia ifandimben'ny rahona sy masoandro raha toka ibalika be ngabe masoandro any amin'iny faritra atsimo sy atsimo andrefan'iny. Vinan'ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia ahazo orana tandrifindraona mety rahankotroka indraindray any amin'ny atsimena be torak'izay ihany koa ny any Vatovavy Fitovinany atsimo atsinanana ny ilany atsinanana amin'ny faritra Moromany Matsiatrambony ary Iorombe. Ahazo orana tandrifindraona ihany koa ny manodidina ny Samborano. Andrahoana mety isy any enerjika isina orana tandrifindraona indraindray ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Ny faritra hafa moa dia ifandimben'ny rahona na andrahoana mitsitokotoko. Raha ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 420 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 1 degré motsiraka ary 20 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 7 na 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny. Vinan'ny toetry ny andro amin'ny zoma indray dia ao avaratra atsinanana Madagasikara aloha no mety hisy an'ilay rivo-doza tsenge. Vokatr'izay dia miandry orana tandrifindraona na orana somary miatoato ny any amin'iny faritra avaratra sy avaratra atsinanana ny nosy. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny na dia somary ahitana orana tandrifindraona izay indraindray ny atitany ny faritra atsimo andrefana. Raha ny maripana voavinavina ho amin'ny zoma izay zao dia eo amin'ny 4 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 30 degré motsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny. Vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy ary no amananantsika azy araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia vinavinaina andalo any amin'ny 200 kilometatra miala ny Antsiranana ilay rivo-doza tsenge. Na izany na tsy izany aza hitondra rotsakorana betsaka izy any amin'iny faritra avaratra sy avaratra atsinanany Madagasikara iny. Arak'izany ahazorana ny amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Anorana malefaka ihany koa ny morontsiraka atsinanany Nosy. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro ny akapobeny na dia somary hisy orana tandrifindraona aza indraindray ny any manodidina Ambongolava ny atitany ny faritry
sy miandro vazo ary ny atitany mifatra atsimo andrefana. Raha ny maripana kosa indray dia eo amin'ny 4 hatramin'ny 9 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Anankya 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny afatra avaratra andrefa ny Madagasikara iny. Ny fisian'ilay rivo-doza ao avaratra Madagasikara ihany koa dia vinavinaina isy fidina misongadina maripana ambony indrindra any amin'ny afatra avaratra atsinanana sy avaratry ny nosy. Izay ny vinany toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy. Mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.